Miarabantsika rehetra indray amin'ity aliny sabotsy fahaenina ny volana janoary 2024 ity dia manasantsika naraka indray ny fandaharana aloresahana anonsehatra amin'izao aliny sabotsy izao ankasitrahana ianao misafidy miaraka aminay ary dia asaina iaraka aminay hatramin'ny farany. Ety ampiandohana ihany koa dia apatsahivina isika fa azontsika atao ny manaraka ny fandaharana aloresahana anonsehatra ao amin'ny page Facebook Record Madagascar dia azontsika atao ny mizara na mametraka ny hevitrisika ihany koa maolo-pirenena ao anatin'izay fandaharana izay ao ny page Facebook Record Madagascar. Iresaka mikasika ny sosialy isika amin'ity anio ity no safidiana manokana izay satria ity no fandaharana faharoa amin'ny aloresahana anonsehatra ho an'ity taona 2024 ity raha toa ka niresakantsika tamin'ny fandaharana voalohany ny amin'ny hoe ny fandraisana andraikitry ny olom-pirenena any amin'ny lafiny fampandrosoana dia amin'ity anio ity isika iresaka mahakasika ny sosialim-bahoaka amin'ny ankapobeny mihitsy izay sosialy miatraika amin'ny vantana amin'ny isa-tokantrano. Nosafidiana manokana ny vahiny ho renim-pianakaviana mpisehatra politika ihany koa anefa ary misehatra betsaka ny amin'ny lafiny sosialy. Ramatoa Florence Rahantasoa mpiantsehatra sosialy no vahintsika voalohany. Miaraba anao tompoko, tonga sy eto amin'ny fandaharana. Ia, miaraba ny namana Manoa, miaraba ihany koa ny namana Hilda dia miaraba ny vahoaka malagasy rehetra indrindra ny mpanaraka ny fandaharana aloresahana anondresaka tratrin'izao taona vaovao 2024 izao. Ankasitrahanao tompoko namaly ny fanasan'ny fandaharana. Ny vahintsika manaraka Ramatoa Hilda Ravelonahina politisiana fa sekretera jeneraly ny vovonana antso ihany koa. Miaraba anao tonga sy eto amin'ny fandaharana. Miaraba anao, miaraba ny mpiara-mikatroka dia miaraba ihany koa ny mpanaraka rehetra ny fandaharana. Araka ny fanambara teo no safidiana manokana hoe renim-pianakaviana fa saingy misehatra n'izany lafiny sosialy sy politika izany no hiady hevitra amin'ity alina ity mahakasika an'izay sosialim-bahoaka izay. Ny antony dia tsotra ihany. Raha tamin'ny fianianana Andriamatoa filohan'ny Repoblika farany teo dia anisan'ny nambarany hoe ho atao laharam-pahamehana amin'izao fitondram-panjakana izao mandritra ny fitondrana 5 taona manaraka indray ny sosialim-bahoaka, ny fanarenana ny sosialim-bahoaka ary dia efa nisy asa maromaro avy hatrany moa natao tao anatin'izay anisan'ireny ohatra ny fizarana n'ireny karazana jiro tena ny fiarahamonina ireny ny fanampiana ara sosialy maro isan-karazany. Iresaka mikasika an'izay sosialim-bahoaka izay isika amin'ity anio ity ny ataontsika hoe taridresaka ny mboana azy ho atomboka ato amin'ny Ramatoa Florence Rahantasoa ny fahitanao azy manokana raha tena tehana tsara n'izay hoe sosialim-bahoaka izay ny fitondram-panjakana ka hipaka mivantana any amin'ny isa-tokantrano sy ny aty vilany ny vahoaka malagasy tsirairay avy izay fanatsarana sosialim-bahoaka izay. Inona ny heverinao hoe tokony ho atao laharam-pahamehana ho an'ny fitondram-panjakana? Misaotra anao. Tokony ho laharam-pahamehana ho an'ny fitondram-panjakana aloha voalohany indrindra dia ny fijerevana akaikany eo amin'ny lafin'ny karama satria izay no entin'ny vahoaka sy ny isa-tokantrano manatanteraka ny filany satria manomboka any amin'ilay filan'ilay isa-tokantrano no atao hoe sosialy. Manampy fotsiny izany ireny zavatra rehetra ivelany ireny fa manomboka any amin'ny hoe fa efa mividy ny tokantrano tsirairay dia ny karama na ny anivon'ny hoe orinasa tsy miankina amin'ny fanjakana izany na amin'ny orinasa na amin'ny fanjakana. Izay izany no tena tokony hoe hojerevana satria raha ankehitriny dia lasa ohatra fitenin'ny olona ary ilay izy hoe tena tsy maharitra intsony fa tonga androany dia lany androany raha ny karama ao anivon'ny hoe tonga ao anivon'ny tokantrano tsirairay tsy mifanaraka intsony amin'ny ahafahana manatanteraka ny adidy ilay izy ny filan'ny vahoaka. Misaotra tompoko ho toy izany koa ny taridresaka fanontaniana apetraka amin'ny Hilda Ravelonahina. Inona ny heverinao hoe tokony ho laharam-pahamehana raha toa ka milaza ny fitondram-panjakana fa tena hanatsara n'izay sosialim-bahoaka izay? Ny zavatra voalohany tokony ho marihana aloha dia samihafa ny fijerenan'ny sosialy sy ny fanaovana asa sosialy raha ataontsika hoe mpitondra fanjakana no resahana. Ny fanaovana asa sosialy dia tsy andraikitry ny fitondram-panjakana
efa misy ireo mpisehatra amin'ny fiarahamonim-pirenena sy ny fikambanana isan-karazany izay manao an'izany. Fa ny atao hoe fijerenany sosialim-bahoaka ho an'ny fanjakana izany dia ny fametrahana politika izay mirona makany amin'ny fanatsarana ny fiainam-bahoaka. Manahoana ny resaka fampianarana, manahoana ny resaka fahasalamana, manahoana ny resaka karama araka ny tenenin'ny namana teo dia ireo mitambatra ireo no atao hoe fijerenany sosialim-bahoaka ny famoronana asa. Ary ny fanaovana an'izany tsy hoe akory fanaovana IMO na hoe fizarana vary na hoe fizarana zavatra ponctuel ozy ny fiteny frantsay fa tena hoe politika mijery ny alavitra mametraka tanjona hoe izao ny viana ho an'ny malagasy dia mametraka ny politika mifanaraka an'izay mba ahatanteraka an'izay viana izay. Izay no atao hoe mijery ny sosialim-bahoaka. Raha mbola tsy izay no ataony fitondram-panjakana dia azo lazaina hoe manao tandrametaka, manao vonjy rano vaky ihany. Manoloana an'izay hatreto aloha dia mbola afangaron'ny ankamaroany ny malagasy araka nambarany Hilda teo ny hoe sosialy sy ny asa sosialy. Reny karazana ataontsika hoe asa sosialy ataon'ny fitondram-panjakana fohy be ireny mitaiza ny vahoaka makaiza. Raha izay no azosika ilazana azy. Amiko amin'ny fomba fijeriko, amin'ny fomba fijerin'ny plateforme antso dia misy ny zavatra maika. Satria anatina fahantrana tanteraka ny malagasy dia misy ny zavatra maika. Fa ankoatran'ireo dia misy ny fanaovana ny fototra ny fiarahamonina mihitsy mitondra makaiza. Amin'izao fotoana izao raha ny tokony ho izy dia ny fampianarana ny fototra ny fikolokoloana sy ny fijerena ny maha olona rehetra. Fa tsy misy loatra izay ady hevitra sy hevitra ary foto-kevitra mitodika makany amin'ny fampianarana izay. Ny fizarana isan-karazany dia ataoko hoe mitaiza sy mikolokolo ny olona ao anatin'ilay fahantrana satria miandry tolorana, tsy miezaka. Fa na te hiezaka koa azy ilay olona dia ilay fahafahany miezaka, ilay ataoko hoe ilay tokony hamolavola azy, hikarokaroka sy hanaiky fandrosoana tsy apetraka. Ilay fampianarana io, ilay fanabeazana io tsy apetraka dia lasa raha olona manana niveau ambany amin'ny fianarana moa, inona ny zavatra eritreretiny, inona ny zavatra afaka ho ataony dia manabevony sehatra tsy ara-dalàna ny any amin'izay zavatra mora azo androany dia ny androany, izany hoe mitady andreo fanomezana isan-karazany. Amin'ny lafiny anankiray ilay izy dia hoe ho an'ireo mpanao politika izay mitady vato amin'ny alalan'ny olona tsy mieritreritra sy tsy mitady ny zavatra tsaratsara kokoa dia mety aminy dia tohizana foana ny fanomezana dia amin'izay ireny olona ireny mitohy mandroja-bato satria hoe miasa izy mahazo, tsy miasa izy mahazo. Fa raha olona tena liana sy tia tanindrazana tokoa ka te hanafitra ny firenena dia mahafantatra tsara fa poizina ho an'ny fiarahamonina, ho an'ny olona tsirairay avy ireny fanomezana ireny. Ramatoa Florence Rantasoa, ianao mpisehatra ara-tsosialy ary efa taonany maro no nahafantaranao tao amin'izay lafiny sosialy izay. Ianao ve mahita hoe ilaina ihany kosa ireny karazana ataontsika hoe fanomezana vonjy rano vaky, fanomezana maika ho an'ny vahoaka ireny? Raha toka ilaina ireny, manahoana ny tokony hampifandrindrana amin'izay amin'ny fitaizana n'ilay toe-tsain'ilay vahoaka malagasy mba ahafahana mijery zavatra lavidavitra kokoa amin'izay lafiny sosialy izay? Ny fizarana moa izany dia atao hoe iny tsy dia tena hoe mahafehy na mahavita an'ilay fiainan'ny olona satria iny mandalo ihany. Araka ny tenenin'ny namana teo hoe
ilaina mihitsy ny fanabeazana aloha beazana le olona satria matetika na reny zavatra zaraina amin'le olona reny arany indraindray a mbola misy mivarotra e ny fanabeazana aloha zany le toe-tsaina amin'ny lafiny rehetrarehetra zay zavatra atao zany a zay ny tena hitako hoe tsy ampy eto amin'ny firenentsika ny fanabeazana sy ny fanentanana ny olom-pirenena zay tokony hibahan-toerana amin'ny resaka rehetrarehetra zany ary ahafahantsika manabe ny any anivon'ny fiarahamonina tsirairay raha ka ohatra tsika zao hoe nandritran'ireny fotoanany Covid-19 reny nisy ny fanampiana natao tamin'ny voalohany zany dia natao ny tosika fameno aloha zay nanampiana an'le tokantrano dia ny taona faharoa le izy lasa novana indray an'le hoe tokantrano miarina zany hoe nisy accompagnement zany niaraka tamin'le izy rehefa nivatsiana aloha le olona satria tampoka le fisian'ny valanaretina fa tamin'ny taona faharoa na le famatsiana fanampiana ara-bola zay natao an'ny olona nampiana ihany koa fampiofanana an'le olona mba ahafahany hoe tena hoentiny miatrika ny fiainany tokoa le fanampiana atao aminazy raha ohatra izay zany le zavatra entina manatanteraka an'le fanampiana izany arany dia tena ohatrany hoe mbola nampiana ihany koa nisy an'le hoe fanampiana an'le volan-jaza izay tena nibahana tamin'ny resaka fanabeazana satria io lafiny fampianarana indrindra satria io ny tena hoe raha vao mbola tena hoe lany vola amin'le fampianarana ny zanan'le olona misy ny fanampiana azy dia lasa mety le izy andoavany kely ny écolage ny zanany na misy zavatra tsy maintsy alohany ampianarana ilaina ny resaka fitsaboana misy aretina ao tokantrano dia mahazo kely zavatra izy na reny jiro zaraindreny misy mivarotra ny olona sasany satria le vola ohatra ny tena hoe ilaina ao anatin'ny tokantrano dia adinony hoe ty jiro tiana ilaina isan'andro fa noho ny amehana ao anatiny hoe androany marary ny zanany mila vola izy dia lasa izay zavatra eo ahafahany mahazo an'ilay vola fa ny zavatra misy zany dia tokony hoe mijery fanampiana lavitrezaka ahafahan'ilay olona manatanteraka ny filany ao anivon'ny tokantrano arahana fanabeazana sy fanentanana foana zany izay zavatra rehetrarehetra izay raha izay zany ny zavatra atao dia hoe miatraika any amin'ny olona le fizarana atao aminy naverimberitsika teo ny amin'ny hoe any amin'le resaka fanabeazana ny olona ny mponina any amin'ny lafiny hoe ahafahany manana an'izay hoe fijery maharitra kokoa zay no tena tsy misy loatra aloha hatreto raha ny zava-misy any amin'ny lafiny sosialy aiza ho aiza ny tokony ataontsika hoe sehatra ahafahana mampiditra ary an'izay fanabeazana ny vahoaka malagasy zay satria manoloana ny nambarantsika teo hoe androany izy no na androany izy no sahirana mety androany izy no mila n'ilay fanampiana aiza ho aiza ny sehatra ahafahantsika mampiditra an'izay fanabeazana ny vahoaka izay mba hampahomby azy kokoa ny fanabeazana ny tsy mahava eo ny olana ara-tsosialy mifanindran-dalana amina zavatra hafa maro izy isan'izany ny famoronana asa isan'izany ny fanamorana sy fanampiana ny mpisehatra ara-ekônomika mba hahafahan'izy ireo mametraka mamorona asa zay hahafahan'izy ireo mamokatra ho an'ny arikarena fahobe ny fanabeazana amin'izay fotoana izay amin'ny lafina rehetra mihitsy ny mpianatra izay ho an'ny aoriana ho mpamokatra rehefa tonga aoriana ho fototry ny socle ny fiarahamonina ao ariana dia beazina any an-tsekoly ary ampitsahiviko fa ao anatin'ny lalam-pandrenana dia tokony ho maimaim-poana ny fampianarana zany hoe ny fanjakana dia tsy tokony hampandoha vola ny zaza malagasy amin'ny sehatra ny fampianarana zany aty aoriana moa ilay izy napetraka hoe amin'ny ambaratonga voalohany fa raha ny tokony ho izy satria izay ny voalaza ny lalam-pandrenana rehefa avy eo ny tanora mbola mitohy hatrany ny fanabeazana mba ho olona mieritreritra hoe rehefa amokatra dia amokatra ho an'ny
malagasy iray manontolo, tsy ho mpanango-karena, tsy ho olona mpitsetsitra ny fiarahamonina, tsy ho mpanararoatra ny fahantrany olona sasany sy ny marefo, dia mipetraka foana ny fanabeazana amin'ny ambaratonga rehetra eo amin'ny fiarahamonina. Ankoatran'izay ihany koa, fanabeazana ihany koa ny fampahafantarana ny olona ny safidy ara-politika izay tokony ho raisina. Rehefa tonga ny fifidianana, adidin'ny mpisehatra rehetra na ny politika na anatin'ny fiarahamonim-pirenena na ny any am-piangonana aza ny milaza hoe toy izao ny fomba fifidianana, olona toy ny ahoana no hofidiana, mba tsy tonga ny fanomezan-tsiny rehefa tsy mandeha amin'ny laoniny, toy ny zava-misy ankehitriny hoe tsy mandeha amin'ny laoniny ny fiainam-pirenena dia hifanometsiny, fa tokony hisy an'izay fanabeazana maha olom-pirenena sy ara-politika izay ihany koa atao amin'ny olombelona rehetra. Lafim-piainana maro, lafin-javatra maro no iresahana an'izay hoe fanabeazana izay. Raha misy ray latsaka amin'ireo dia mitanila ny fiarahamonina, tsy mandeha amin'ny laoniny ny fiarahamonina dia eo foana miverina eo foana ilay cercle vicieux raha toa ka misy anankiray amin'ireo seham-panabeazana ireo no tsy raisina an-tanana, tsy jerena. Manana anjara andraikitra ao anatin'izay ve raha nambaranao rehetra teo ireo mpisehatra politika? Anisan'izany ohatra izany ny vovonana antso, satria avy nandalo fifidianana mihitsy isika teo, azo atao hoe nisy lesoka tany amin'ny lafin'ny fampitanana izay hoe mahazava-dehibe ny safidy tany amin'ny olo-pirenena izay. Ho anareo any vovonana antso manokana, manahoana ny ataontsika hoe karazana manana karazana fandarana asa ve ianareo mipetraka ny amin'izay resaka fanabeazana sy fitaizana ny olo-pirenena izay? Manana ny atao hoe école de parti ny vovonana antso izay anabeazana ny olona ara-potikevitra, anabeazana ny olona adidy sy amanandraikitra amin'ny maha olo-pirenena. Ao anatin'io école de parti io no anaovana an'izay fanabeazana izay, ary ho raisinay ho adidy sy andraikitra mihitsy ny hoe tokony anao an'izay fanabeazana izay. Ny antoko politika rehetra dia tokony anao an'izany avokoa mba ho vonto an'ilay fomba fijery sy ilay foto-kevitra ny olona, dia amin'izay fotoana izay rehefa manao ny safidy dia safidy ara-politika choix éclairé ozy ny fomba fiteny vahiny izay no atao, ary ato izahay dia hanomboka mihitsy andeha hanao fitetezana na eto Antananarivo isaky ny boriboritany na mifaritra ihany koa, mba ahafahana manaparitaka an'izay école de parti izay ary ahafahana manabe ny olo-pirenena. Ho anareo anivon'ny mpiantsehatra ara-tsosialy ihany koa, efa manana karazana ataontsika hoe fandarana asa mipetraka ohatran'izay ihany koa ve anareo any amin'ny resaka fanabeazana ny olo-pirenena mihitsy mifanindran-dalana amin'ny fiantserana ara-tsosialy izay efa ataonareo? Anisan'ny anjara andraikitra sy anjara asan'ny mpiantsehatra ara-tsosialy ny fanabeazana sy ny fanentanana ny olo-pirenena. Izany moa dia tena hoe tsy maintsy manao drafitr'asa isaky ny hoe alohan'ny hafaran'ny taona izany dia manao jeritodika ny asa vita nandritry ny taona iny dia avy eo indray manomana ny hoe programan'asa ho amin'ny taona manaraka. Tsy maintsy atao izay amin'ny hoe fiantsehatra eny anivon'ny sosialy eny anivon'ny fiarahamonina eny. Izany dia ataoko hoe iarahana miasa amin'ny sehatra rehetrarehetra izay hoe isaorana indrindrandrindra moa ny aina aman-jery rehetra ahafahanay manatanteraka an'izay amin'ny hoe indrindrandrindra na fandaharana na hoe fandefasana an'iren'le asa na aktivité izay tanterahanay eny anivon'ny fiarahamonina ireny. Eo ihany koa ny fiaraha-miasa izay tena hoe anentanana be dia be an'ilay artista rehetra izany, satria ny artista dia tokony hoe anisan'ny mpanabe ny olo-pirenena izay tokony hoe ampatsahivina, satria moa izay anjara andraikitra sy adidin'ny fiarahamonim-pirenena sy ny mpiantsehatra ara-tsosialy no mamerina hoe
sy mampatsiahy ny tsirairay amin'ny anjara didiny sy anjarany draikiny toy izany koa na ny eo anivon'ny fanjakana ara dia manana didy koa ny fiarahamonim-pirenena mampatsiahy an'izay hoe anisan'ny mpanabena ny artista sy ny sehatra rehetrarehetra zany izay atao hoe afaka mifanampy amin'ny mpihatsehatra ara-tsosialy daholo manatanteraka an'izay fanabeazana izay eny fa na dia ny eo anivon'ny antoko politika arany araka ny tenen'ny madama teo hoe afaka miara-miasa eny anivon'ny fiarahamonina satria ny fanabeazana zany dia tena hoe adidiny rehetrarehetra manomboka ao anivon'ny tokantrano ny olona ray no be azy ny ao anivon'ny tokantranony rehefa mivoaka eny anivon'ny fiarahamonina satria ny fiainana sy ny fiarahamonina koa dia mitaiza dia ny mpiantsehatra ara-sosialy izay eny anivon'ny fiarahamonina tena mahita mivantana an'ilay zava-misy izany hoe anisan'ny tena mandray andraikitra lehibe amin'ny fitaizana an'ny olom-pirenena tsirairay. Andeha iverinantsika kely ny atao hoe sosialim-bahoaka fantaniana izay ninina mihitsy hoe aty aoriana ny nanehoantsika hevitra no ametrahana azy raha ataontsika indray mijery ohatra ny ahoana ny zava-misy ara-tsosialy ny sary hitantsika amin'ny ara-tsosialy rehefa miresaka hoe sosialim-bahoaka isika eto Madagasikara amin'izao fiandohan'ny taona 2024 izao. Tsy takona fenina ny fijaliana fantrana izay mialalina hatrany eto Madagasikara amin'ny lafiny rehetra dia sahirana ny akabeazan'ny malagasy. Miteny hoe akabeazan'ny malagasy mba tsy ilazana hoe misy ireo olona tsy sahirana. Na resaka rano, resaka jiro izay fototra amin'ny fampandehanana ny toe-karena dia ijaliana. Voatery ny mpandraharaha manampy ny na moa zany ny fandaniana ny fandaniana amin'ny famokarana noho ny fahatapahan-jiro sy ny fahatapahan'ny rano lava izao. Ho an'ny olon-tsotra ihany koa dia misy vokany ngezabe ny fatapahana jiro sy rano lava io ary mampahantra satria amin'izao fotoana izao eny amin'ny fokontany izay misy ny tenako dia 200 sy 1000 ariary raha mora indrindra ny rano iray bidon 20 litre. Ny olona izay matsaka rano eny amin'ny pompy pokon'olona nefa dia ireo olona mahantra, ireo olona tsy manana fahafahana mampiditra rano sy ireo olona izany hoe ireo couche izay tena mila fanampiana sy tosika mihitsy no vao miavesarana an'izay zavatra izay. Hitantsika amin'izao fotoana izao fa raha ny ao amin'ny banky foiben'ny Madagasikara dia 707 ariary mahery kely sisany tsy atody ny 1 euro ho 10,000. Raha eny amin'ny sehatra hafa dia efa misy hoe mihoatra ny 10,000 ariary. Ny vokatry ny fitotonganan'ny vola malagasy manoloana ireo devise ireo dia fiakaran'ny vidim-piainana. Fantatritsika izany ary amin'izao fotoana izao vao tamin'ny herinandro ity dia efa hita sahady fa misy vidina fanafody efa miakatra noho io antony io. Ny amin'ny lafiny rehetra dia sahirana tsy ny malagasy rery fa ny firenena mihitsy. Tsy ny mponina rery ny tiako lazaina fa ny firenena mihitsy. Ny haratsin'ny lalana mitambesatra, ny vidin'ny vary, ny rehetrarehetra dia mitambesatra eo atsoroky ny malagasy. Tamin'ny fidiran'ny mpianatra teo dia tsy vitsy ireo olona izay manodidina izay nanajanona ny zanany tsy hianatra noho ny hoe tsy fananana vola ampianarana ny zaza na eny amin'ny EPP aza. Tsy takatry ny malagasy ny fampianaran-janaka. Malagasy amin'ireo couche sahirana ny tiako lazaina. Izay couche sahirana betsaka indrindra eto Madagasikara. Izay ny zava-misy. Ankoatran'izay
ny fahantrany ny toe-tsaina ihany koa izay voamia ampiny ny fampahantrana ataon'ny mpitondra izay manao fanolorana, fanomezana zavatra tsy mahamaolana ny olona. Raisiko fotsiny hoe reny jiro zarainy reny amina miliara be dehibe nge ny vidin'ireny raha ny malagasy rehetra no hozarainy. Raha ataoko hoe ireo olona sahirana tsy manana jiro ireo no hozaraina n'ireny jiro ireny, ohatrinona ny prix de revient ny anankiray amin'izy ireny. Tsy efa mahavita ve projet ngeza kokoa ahafahana mamatsy jiro ny malagasy, ahafahana manampy ny mpandraharaha mba ahafahan'izy ireo mamokatra sy mamorona asa bebe kokoa ho an'ny malagasy anala ny fahasahiranana sy ny fahantrana. Zany rehetrarehetra zany tsy hitan'ny olona tsy miaina ao anaty fiarahamonina. Raha ny mpitondra zany no zatra hoe rehefa marary izy dia alefa ao La Réunion na alefa any France na alefa any amin'ny firenen-kafa manao évacuation sanitaire amin'ny volan'ny malagasy. Raha toa ka hoe ny zanaky ny mpitantana eto amintsika tsy mianatra eto Madagasikara dia tsy ho hitany mihitsy hoe toy ny ahoana ny fahorian'ny zanaka malagasy mianatra any amin'ny université, ohatra ny ahoana zany cité universitaire eto Madagasikara ny eo Ankatso, ohatra ny ahoana zany hoe miteraka any amin'ny hôpitaly mpanjakana dia rehefa tsy manana ny vola hoety manana ianao dia maty eo. Ohatra ny ahoana zany hoe any amin'ny maternité dia feno moka voamia mahazo aretina hafa, ny loto tsy tantaraina intsony raha mpitondra tsy mahafantatra n'izany zavatra rehetra zany no mitondra no mbola eo dia ho sahirana foana tsika satria ny olany dia izay tandrifiny masony ary ny vahaolana entiny dia izay heveriny fa mampiakatra fotsiny ihany ny cote de popularité any fa tsy ilay mamaha ny olanao mihitsy. Io Madame Florence Rantasoa ihany koa mpiantsehatra sosialy ianao, manahoana izay fahitanao raha atao indray mijery ny sosialim-bahoaka amin'izao fotoan'izao izay? Rehefa miresaka hoe sosialim-bahoaka tsika izany dia tena hoe ilay andavanandro ny tokantrano tsirairay, andavanandro ny mponina, andavanandro ny malagasy no resahana. Anisany tena hoe resahana indrindraindrindra izay zany hoe eo ny resaka sakafo, ny resaka jiro izay tena anisany resahany namana teo moa izay hoe le fahatapahan-jiro efa hita moa zany hoe ndroso tamin'ilay fizarana jiro, nefa iny hita fa hoe teo hoe somary tsy dia tena nahavahan'ny olana teo anatin'ilay fahatapahan-jiro ilay izy. Efa ndroso zao ry zareo amin'ny fametrahana le compteur, nisy an'ilay programme anankiray le compteur mora dia efa misy fokotany sasany miroso amin'iny, izany hoe ny tena takian'ilay vahoaka ngambany zany dia tena le hoe mba tsy isian'ilay fahatapahan-jiro lavareny izay tena araka ny tenen'ny namana teo hoe le olona miasa, misy hoe manao cyber, manao coiffure, manao ronono, manao yaourt, izay tena hoe antom-piveloman'ilay olona ahafahany miaina, ahafahany tena hoe mitady ny sakafo hohaniny isan'andro isan'andro. Dia tena hita zany fa tena hoe lasa misy fiantraikany be dia be any amin'ilay sosialim-bahoaka, le fahatapahan-jiro, ny rano. Tsika zao efa miroso ao anatin'ny fotoam-pahavaratra. Tena hoe jerevana leny amin'ny tanàna iva zany tena hoe dobo rano, ny fako indrindra indrindra izay miteraka aretina ho an'le eny anivon'le faritra iva le izy satria tsentsina le tatatra izay hoe raha anisan'ny anaovanay ao anatin'ny mpiantsehatra sosialy sy ny fiarahamonim-pirenena. Tamin'ny maraina zao izay vao niara-niasa tao anivon'ny niara-niasa tao anivon'ny 4e arrondissement hoe nandeha nidina ifotony nanao fanabeazana sy fanentanana ny olom-pirenena hoe ianareo ane le manary an'le fako
ao anatin'le dalina reny a dia misy fetraikany aminareo e raha tsy hijerytsika amin'ny lalana nosy be iny le mpanao hôtely sy le mpivarotra amin'le sisiny iny manary amin'le eo ampovoany dia misy fetraikany lasa ny mpanjifa rehetra amin'iny lalana iny zany dia lasa misy fetraikany amin'ny sosialim-bahoaka satria marary le olona ny fanafody lafo zany rehetra zany dia ataontsika hoe tena ilana ezaka be dia be eo amin'ny lafiny hoe iroso amin'ny fametrahana ny gouvernemanta ny fitondram-panjakana tokony hojerevana ny hoe programa an'asa mifandraika amin'izay hoe tena mama any sosialim-bahoaka tokoa ve le programa an'asa apetraka raha ny eo anivon'ny antenimera-pirenena izay solombavam-bahoaka misolo tena ny vahoaka amin'ny fametrahana n'izany hoe teti-bolan'ny fanjakana zany mba mamaly an'le filan'le sosialim-bahoaka tokoa ve ny zavatra ao anatin'le hoe teti-bola napetraka raha tsy hijeryntsika ohatra hoe lasa le ministère zay tokony ho betsaka ny teti-bola miatraika kokoa any amin'ny sosialim-bahoaka raha tsy ilaza afa-tsy ministera mponina ny ministera ny fampianarana ny ministera ny fahasalamana reo ministera reo zany ny tena hoe miatraika amin'ny vantana amin'ny sosialim-bahoaka anaovana antsoavy zany satria ao anatin'ny fotoana ametrahana ny gouvernemanta vaovao izay anisany hoe fampanantenana napetraky ny filoha zany dia tokony hoe hijeren'izay zany ny filoham-pirenena sy zay premier ministre ho avy eo zany hoe hanatanteraka an'izay tokoa hoe le sosialim-bahoaka ny fiainan'ny mponina andavanandro tokony atao lahara-pahamehana. Fanontaniana kely tsy aritra fotsiny izy ity ho apetraka amintsika aiza ho aiza ny fahitantsika ny hoe tokony ho anjara andraikitry ny ministeran'ny mponina manoloana n'izay sosialim-bahoaka izay. Ho anay ao anatin'ny vovonana antso dia mahita mihitsy ny hoe ilay ministeran'ny mponina amin'izao fotoana izao dia ohatran'ny hoe ministeran'ny fizarana koveta sy siso ohatran'ny hoe famahana olana vonjy-davanandro no anaovana azy. Ny asan'izany ministeran'ny mponina zany raha ny abetsaka ny olan'ny fiarahamonina eto Madagasikara amin'izao fotoana izao no jerena dia tokony tsy hipetraka mihitsy ary manome volavolan-dalàna maro isan-karazany ahafahana manatsara ny andavanandrom-piainan'ny olona. Tokony manana plan d'action maro isan-karazany mba ahafahana mijery vahaolana momba ny fahantrana lalina izay misy amin'izao fotoana izao. Fa inona ny zava-misy izay ministra rehetra tonga ao anatin'io ministeran'ny mponina io dia lasa mandeha tsy tazanao mihitsy raha tsy misy trano may, raha tsy misy tondra-trano ka lasa mandeha manatitra vary, manatitra so, manatitra koveta. Tsy izany no ilana ny ministeran'ny mponina. Amin'izao fotoana izao hoe misy malagasy afaka miteny hoe inona marina moa ny politika mpanjakana momba ny mponina, momba ny tanora, momba ny reny sy ny zaza, momba ny tsy haiko. Inona ny politika mpanjakana mba tena ahatsara ny fiainako andavanandro. Amin'izao fotoana izao mbola tolona sy adiny ny resaka ina moa fitsaboana ny tokony ho anjaran'ny ministeran'ny mponina ny manao ny fanamorana ny fitsaboana mba ahafahan'ny olona manao lalàna zany mba ahafahan'ny olona misitraka fitsaboana takatry ny rehetra raha toa ka tsy maimaim-poana. Dia toy izany koa ny fampianarana. Io ministeran'ny mponina io transversal le izy satria araka ny resantsika teo hoe zany fijerenan'ny sosialy zany dia mijery sehatra maro lafy dia transversal le izy ary tokony ministera na io ministera goavana be dia manao ny misehatra amin'ny zavatra maro lafy ary manao paikady maro lafy na io foanana. Fa raha amin'ny endriny amin'izao fizarazarana isaky ny misy zavatra ihany no ilana azy tsisy dikany mihitsy ny ananana
ministera mponina. Ho anareo mpiantsehatra ara-tsosialy amin'ny asanareo andavanandro mahatsapa ve anareo hoe mitondra an'izay anjara brikiny izay ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministera mponina rehefa miresaka mikasika ny sosialim-bahoaka isika? Ia, raha ny fiaraha-miasanay fiarahamonim-pirenena sy mpiantsehatra ara-tsosialy eo anivon'ny ministera mponina moa dia tena hoe miantso tokoa zareo ary nandritra ny fotoana ny hoe ao moa misy ny direction ny manokana mihitsy momba ny fiahina ara-tsosialy dia nandritra ny hoe fotoana nankalazana an'izay resaka fiahina ara-tsosialy izay dia nisy niantso ny mpiantsehatra rehetra sy ny fiarahamonim-pirenena nanaovana drafitr'asa ho an'izay hoe entina manatanteraka an'izay hoe inona ny drafitr'asa entina miady amin'ny resaka fasairanana, inona ny drafitr'asa entina mampianatra an'izay hoe fiahina ara-tsosialy izay. Efa nanatanteraka ny adidiny izany ny tao anivon'ny fiarahamonim-pirenena sy ny mpiantsehatra ara-tsosialy, efa vita ny drafitr'asa ary hita hoe matoa ny antso zareo nanatanteraka an'izay dia hoe hiroso amin'ny fanatanterahana azy fa iny moa zany miankina amin'ny ho an'izay ministra ho avy eo ny fanatanterahana azy. Eo ihany koa zany hoe raha ny teny namana teo hoe mety hoe fizarana fotsiny ny fahitana an'ilay ministera ny mponina fa misy lafiny maro araka ny resantsika teo satria direction maromaro ny ao anivon'ny ministera ny mponina io dia samy manana ny politika tanterahindreo direction maro ireo ny hita sy tsapa angamba dia eo amin'ilay resaka le hoe communication sy fampahafantarana mitovy amin'ny ministera rehetrarehetra moa io. Betsaka ny vahoaka ny tsy mahafantatra raha ohatra ka hoe iresaka tsika an'izany hoe ohatra ny hoe ministera ny rano zany dia betsaka ny olona tsy mahalala hoe inona moa ny ilana an'izany ministera ny rano zany, ohatra iny zany izay fa hoe ny hita sy tsapa tsy ampy ao anivon'ilay ministera ny mponina dia lasa mandringa zany le fanaovana an'le fampahafantarana ny vahoaka hoe tokony ampahafantarana bebe kokoa ny mponina sy atao mangarahara ny vahoaka ny antom-pisian'le hoe direction anankiray momba ny fiahina ara-tsosialy. Inona moa ny andraikitra izany direction zany inona aby le asa tanterahany izay tena hoe endrasan'ilay vahoaka sy miatraika any amin'ny vahoaka. Manao asa zareo zany fa eo amin'le communication indraindray somary tankony dia lasa eritreretin'ny olona le hoe tsy miasa le izy, lasa betsaka kokoa le fampahafantarana an'le fizarana ohatra ny hoe zoma fanampiana dia lasa bebe kokoa zany ny any fa ireny programme an'asa na drafitr'asa misy asa maromaro izay nitanterahanao ohatra ny hoe eo ny araka ny resako teo hoe fiahina ara-tsosialy, tao ihany koa ny hoe fiarovana ny vehivavy indrindrindrindra fa ny vehivavy marefo izay hoe nametrahana sampana isaky ny faritra zany dia efa misy an'izay hoe fanabeazana fampifanana an'ilay vehivavy marefo izay anisan'ny fanampianan'ny vahoaka ange izay amin'le resaka fiahina ara-tsosialy fa saingy tsy ampy zany le fanentanana. Eo ihany koa zany hoe somary mety hoe miadakadana le asa satria tsika tao anatin'le fanomanana le fotoam-pividianana teo ihany koa ny hoe miova le ao anatin'izay fotoam-pividianana izay tsy afaka manatanteraka asa le ministera dia mety hoe izay no nampangingina azy fa raha ny eo anivon'ny ministera mponina aloha zany misy drafitr'asa ao anatin'ny fiahina ara-tsosialy programme an'asa izay niantson'ny mpiantsehatra ara-tsosialy zany ho tanterahana nampianan'izay hoe fiahina ny sosialim-bahoaka izay. Efa mamaraparana sady isika raha manoloana an'izay rehetrarehetra nambarantsika teo izay ary aiza ho aiza ary ny ataontsika hoe vahaolana tokony ho ampiarana ny fitondram-panjakana ankehitriny raha toa ka milaza marina izy fa hijery an'izay sosialim-bahoaka izay manoloana ny zava-misy amin'izao fiandohan'ny taona 2024 iainana eny anivon'ny fiarahamonina izay. Efa filaza
hatramin'izay ary mbola lazaina fa mbola tsisy nanatanteraka hatramin'izao ilay hoe volonté politique ny zavadrehetra, finiavana ara-politika, ny famahana ny olana ara-tsosialy. Betsaka ny zavatra azo atao ary raha ny tokony ho izy raha mpitondra fanjakana ny omana ao anatiny hoe tena anasoa ny olom-pirenena ny vahoaka malagasy dia mahafantatra ny zavatra tokony ho ataony. Ary nisy taona maromaro lasa angamba dia tena atao kabary any amin'ny fampelezan-kevitra mihitsy hoe raha izany lany dia zao avy no ataoko, tsisy ratsy ireny fa taloha moa izany. Amin'izao efa niova ny kabary efa tsy fandaharan'asa ho an'ny mponina intsony nanaovana fampelezan-kevitra. Tiako lazaina dia hoe fantatra ny mpitondra rehetra inona avy no tokony ho atao rehefa te hanatsara ny zavatra ataoko hoe lehibe indrindra ao anatin'izay rehetra izay angamba dia ny fahafantarana ny hoe toy ny ahoana ilay mponina, toy ny ahoana ny malagasy amin'izao fotoana izao, inona no ilainy dia ahoana no fomba hanomezana azy. Ny Madagasikara manana velaran-tany lehibe afaka amokarany 80 isanjaton'ny malagasy ka mpamboly sy mpiompy avokoa afaka atomboka amin'izany ny fanohanana an'ireny mpamboly sy mpiompy ireny mba ahafahan'izy ireo mamokatra fa tsy hoe afarana foana ny vary, afarana foana ny katsaka, afarana foana izay zavatra ilaina rehetra. Raha mahavelona ny samy malagasy isika dia efa mety midina kelikely aloha izay fahasahiranana izay. Raha toa ka ny any amin'ny resaka fanafarana zavatra tena ilain'ny olona amin'ny andavanandro izay tsy vita eto Madagasikara sisa no afarantsika, tsy hidangana be toy io ny standan'ireo vola vahiny mba mety afaka hiaina ihany isika. Raha tena manao asa mamaly ny filana zany ny mpitondra fanjakana dia inoko fa manaraka ho azy ny zavatra rehetra. Ny ankoatran'izay ihany koa nanombohan'ny namana azy teo moa dia hoe ny resaka asa, ny famoronana asa. Tsy hoe mamorona asa manao imo, tsy hoe mamorona asa atao atakalo sakafo indray andro akory, fa famoronana asa izay asa mendrika ahafahan'ny olona miaina, milamina. Ny fanaovana an'izany dia ny fanatsarana ny ankapobeny ny seha-piariana isan-karazany, ny fanatsarana ny sehatry ny tontolo ny fandraharahana. Velarina, tsy asiana monopole, apetraka ireo fototra sy ny fototra-avitrasa ahafahana manatsara ny fandraharana, amboarina ny lalana, atsaraina ny famokarana herinaratra sy ny energia rehetra, aprisihana ny fampiasana energia hafa rehefa tsy vita ny fanjakana, ny famokarana herinaratra. Rehefa mipetraka izany dia miova ny rafitra ny fiarahamonina satria manana fahafahana ny olom-pirenena, ny olona ny malagasy mba ahafahany mamokatra dia miaina satria ny famokarana ihany no fototry ny fandrosoana. Raha vao tsy mamokatra dia tsy misy fandrosoana. Amin'ny politisianina ny Hilda Ravelonahina moa dia tany amin'ny resaka hoe finiavana politika no nanomboany an'izay vahaolana izay. Amin'ny mampiantsehatra ara-tsosialy kosa anao indray aiza ho aiza izay ataontsika hoe heverinareo hoe vahaolana tokony ho aroso maika ho an'ny fitondram-panjakana amin'izao zava-misy amin'ny lafiny sosialy amin'izao fiandohan'ny taona izao raha hoe hanatsara an'izay sosialim-bahoaka izay. Ho an'ny fanatsarana ny sosialim-bahoaka dia mbola mafisina ihany ilay izy ary mifameno satria ny vahaolana dia tsy maintsy eo, ny ara-politika sy ny ara-tsosialy izany tsy maintsy mifanampy vao
tafavoaka sy hoe tafapetrakintsika izany tena hoe milamina ny vahoaka izany. Tena anisany indrindrindrindra zany no hoe ny lalana mba hahafahan'lay vokatra mifamezivezy satria misy any amin'ny faritra sasany zao ohatra ny hoe potika any amin'ilay toerana fotsiny lay vokatra izay nefa any amin'ny toerana sasany mila anazy tsy misy ny lalana zany fotoam-pahavaratra zany tsika izao averiko foana ilay izy hoe tokony atao maharitra mifanaraka amin'izay fa tsy vonjy tavanandro ny fanatanterahana ny lalana satria misy lalana ny vita izy zao ao anatin'ny maintany izy amboarina dia vita fa rehefa tonga amin'ny fahavaratra dia miverina amin'ny fahasimbany indray reny anaovana antsoavo an'ireo le orinasa izay manatanteraka an'izay indrindrindrindra ny ao anivon'ny fitondram-panjakana hoe mba hijeren'izay orinasa mitaky mahafehan'izay filan'ny vahoaka izay tsy vonjy tavanandro ny asa tanterahany mifamenao daholo zany na ny eo amin'ny lafin'ny lalana zany na eo amin'ny lafin'ny hoe fametrahana politika mahafehan'izay fijerena ny sosialim-bahoaka maharitra izay tsy ho vonjy tavanandro tsy ao anatin'ny 3 volana na 4 bolana fotsiny fa mba afaka miaina maharitra ilay olona zany ao anatin'ny tokantrano indray hoe afaka manatanteraka ny filany izy. Anisany resako teny am-piandohanana hoe karama misy olona ny tsy mahatody ny ray volanany akory le karamany mifameno zany ao anatin'izay hoe ny fanabeazana ny fahasalamana ny jiro sy rano ireo rehetra ireo zany ny lalana indrindraindrindra zany hoe tena mametraka politika maharitra zany ho an'izay fijerevana ny sosialim-bahoaka izay. Mamarana ny fotoana tanteraka isika fa tsy aritra ihany izy ty ary nindrinana atao aty amin'ny farany fandaharana mihitsy moa satria dia iainana eny anivon'ny fiarahamonina eny amin'izao fotoana izao ary indrindra fa ho an'ny eto Antananarivo renivohitra ny olan'ny fako. Ianao raha teo ao anatin'izany filakevitry ny tanàna Antananarivo izany aminao manokana inona tokony ho vahaolana mety mbola ho vavahan'ny commune ve io olan'ny fako miparitaka eto Antananarivo renivohitra io? Efa niresahako foana ary mbola averiko ombienombieny hoe rehefa mitantana ny Antananarivo dia toy ny mitantana ny Madagasikara ray manontolo. Nangonina eto Antananarivo avokoa ny asa rehetra ilain'ny mponina andavanandro. Raha te hanao permis ianao dia mila miakatra aty Antananarivo manao soni, raha te hanao passeport ianao dia tsy maintsy eto Antananarivo, raha te hikarakara affectation ianao dia tsy maintsy makaty amin'ny ministera fohy be. Tonga eto avokoa ny olona mila raharaha rehetra eran'ny Madagasikara. Ny dikan'izany raha par extension dia tonga manary fako eto Antananarivo avokoa ny malagasy rehetra. Tsy fako n'Antananarivo sy ny mponina Antananarivo rery no gereny ny tanàna Antananarivo fa ny fako ny Madagasikara ray vohatra. Zay aloha ny zavatra anankiray voalohany. Ny antony io nefa dia finiavana ara-politika hozy ateo satria inina ataony hoe afangongo eto avokoa ny zavatra ilaina rehetra. Ny zavatra anankiray lafy ny zavatra anankiray faharoa dia ny hoe na eto Antananarivo koa range misy fampivangongona fahefana tsy nomena fahafahana intsony tao anatin'ny efa taona izay ny arrondissement anao ny gestion ny arrondissement fa mpizara taratasy sisa no ilana ny boriboritany fa aty amin'ny fohy be ny commune avokoa ny fanapahan-kevitra sy ny vola ahafahana mitantana an'ireny. Noho izany dia direction anankiray no misahana ny fampandehanan-draharaha rehetra. Amin'izao fotoana izao nisy ny orinasa izay napetraka hitantana ny fako n'Antananarivo izay mahazo an'ilay subvention avy amin'ny tanàna Antananarivo ilay vola azo avy amin'ny ROM fa mazava ho azy raha tsy hoe namoronana orinasa akory ka tsy novaina ny fomba fiasa rehetra dia hoe ho voala ny fako. Fa zay le lazaiko teo hoe finiavana ara-politika io. Raha tsy njaraina ny fahefana dia tsy njaraina ny fahafahamanao dia
tsy voatery vangongo amin'ny olona ray amin'ny toerana ray ny zavadrehetra dia efa voavany ampahany betsaka amin'ny olan'ny fako eto Antananarivo renivohitra. Ny ankoatran'izay misy ny fahafahamanao satria misy vola tokony hanaovana an'izany fa tena alefany amin'izany ve le izy, tena raisin'ny mpitantana ho lahara-pahamehana ve ny fanalana ny fako eo no mipetraka ny fanontaniana satria io rehefa ho teneniny hoe ho alana ny fako mialohan'ny investiture ray andro io dia nadio daholo Antananarivo renivohitra fa rehefa miteny hoe tsy hoesorina ny fako izany avela eo dia efa tao anatin'ny 3 herinandro tsika izao miaina ao anatin'ny fako tanteraka ary naiza ale eto Antananarivo dia rakotry ny fako finiavana no mibaiko ny rehetra. Izany hoe tsy tena mitombona loatra izany any amin'ilay hoe tsy fisiana teti-bola no mahatonga ny olan'ny fako miverimberina eto Antananarivo renivohitra. Ny teti-bola momba ny fako anie efa fantatra hatramin'ny voalohany efa nilaniana tamin'ny volana aogositra ny taona lasa. Izany hoe ny teti-bola ho an'ity taona dia efa fantatra fa ny Rome amin'ity taona no anazy. Ny efa eo raha ny tokony ho izy efa tokony misy ary mipetraka io teti-bola io. Ny filazana hoe sora-bola fotsiny reny sy ny ohatran'izany amiko ny tsy fahaizana mitantana no mahatonga ny hoe mampijanona andreny ho sora-bola. Fa raha toa ka hay ny mampirisika ny olona andray andraikitra ao anatin'ny fandoavana hetra, andray andraikitra ao anatin'ny fandraisana ny izay zavatra rehetra tokony ho ataony ao amin'ny fiarahamonina, raha toa ka hay ny mampiseho amin'ny olona hoe ny vola izay alaina aminareo ange ka vola miverina aminareo amin'ny alalan'ny fanatsarana ny lalana, fanadiovana lakan-drano, ny fanalana ny fako dia mazava ho azy fa handray anjara ny olona ao anatin'ny fampandehanana ny raharaha. Fa raha toa ka fotodrafitrasa tsy ilain'ny olona sy tsy ampiasain'ny olona sy idina amin'ny olona toy ny zaridaina n'Ambohijatovo izay nandaniana 2 milliards ariary no andaniana ny vola nefa rehefa avy eo idina tsy afaka hipetraka eo amin'ilay seza vato akory ny olona akasaina momba ny fahantrany sy ny fahoriana dia mazava ho azy fa tsy hiverina, tsy hanampy ny olona ao anatin'ilay fitantanan-draharaha. Tsy aritra moa iny tao anaty fonoteny amin'ny maha eo anivony filakevitry ny tanàn'Antananarivo any Hildara Velonaina no nametrahana an'izay. Mamarana ny fotoana isika Madame Florence Rahantasoa amin'ny mampiantsehatra ara-tsosialy ianao omena ataontsika hoe 3 minitra eo ianao ahafahana mametina an'izay zavatra nresantsika izay sy ihany koa raha toa ka misy ny ataontsika hoe hafatra mahakasika an'izay sosialim-bahoaka izay avany aminareo mpiantsehatra ara-tsosialy na ho an'ny fitondram-panjakana foibe izany na ho an'ny ministeran'ny mponina nambaranao teo na ho an'ny vahoaka malagasy amin'ny ankapobeny dia omenanao izay fotoan'izay tompoko. Kasitaka indrindra amaranantsika zany dia hoe antso no atao an'ny vahoaka malagasy rehetra indrindrindrindra fa ny vahoaka izay hoe mipetraka amin'ny faritra iva sy manakaiky an'ireny kanal eny fa na tsy hoe mipetraka amin'ny faritra iva ihany ara fa le amoron'ny lalakely sy ny kanal ireny. Tena mamerimberina izahay manampy ny fanentanana sy ny fanabeazana izay efa atao midina ifotony eny hoe mandrora tsy lany isika le manary amin'ilay fako ao anatin'ilay kanal satria ireny dia miverina aty amintsika ihany rehefa miakatra le rano tsetsina le izy dia lasa miverina aty amintsika ihany hoe tsika ihany mitoditry le rano anaovana ezaka sy hamafisina izay fanentanana izay ary anaovana antsoavo any eo anivon'ny hoe fiadidinan'ny tanàna Antananarivo izany mba hoe fahita fa mety hoe misy ezaka zany araka ny tenen'ny namana teo hoe tao alohan'ny investiture tena natao ny ezaka ho an'ny fanalana ny fako tsy tokony ho adinontsika koa nefa fa tao anatin'ny fotoana fiakaran'ny letsi izay tena hoe mampivangoko ny letsi sy ny manga zany dia ireny zany tokony hoe mitovy amin'ilay resaka fiahiana ara-tsosialy ihany tokony asiana politika mazava
amin'ny fitantanana sy ny fanalana n'le fako eto Antananarivo mba tsy hoe rehefa tonga n'le fotoana iakaran'ledry sy ny manga dia tena hoe tototra na ny tena satria lalana isan'andro isan'andro moa le anosy be tena hoe honena zany hoe nandanina ny volam-panjakana ny volam-bahoaka nanamboarana le lalana na dia atao ara hoe fanampiana le izy a eo ihany koa misy fandraisana anjaran'ny vahoaka malagasy zay dia lasa hitanao hoe honena ny tena satria lasa fotaka loto ny fofona tsy laitra zay hoe lasa misy fiatraikany amin'le vahoaka tsirairay le izy eo ihany koa ny resaka fijerevana araka le efa nyteneniko teo hoe antso ho an'ny hoe fametrahana sy fanohizana andreny politika satria matetika le izy dia antsoina foana ny fiarahamonim-pirenena antsoina ny mpiatsehatra ara-tsosialy a lasa fandanim-bola fandanim-potoana amina atrikasa fa aoka reny atrikasa zay tanterahantsika ireny mba ho avadika ho asa satria betsaka ny manan-kevitra ny rehetra ao anatin'le izy dia lasa ohatrany hoe le ministera ohatra ny tsy miasa na le ministra ny tsy manatanteraka ny adidiny fa lany andro amin'ny atrikasa itsika efa betsaka le zavatra nitanterahana ny anatin'ny drena dia alao mba ho hitan'le vahoaka malagasy le vokatry le atrikasa sy le asa zay ho tanterahana indrindraindrindra hoe ny fametrahana sy ny fitoniana sy ny filaminana sy ny fiarahana mieritreritra ny firenena zany mba tsy hoe eritreritra ny tombotsoany rery na amin'ny fiarahamonim-pirenena moa dia anisany hoe afaka manao antso amin'ny fanentanana sy fanabeazana izay resaka fihavanany eto anivon'ny firenena izay mba tsy hoe tombotsoan'ny tena rery no eritreretina zany fa ny tombotsoan'ny rehetra ao anatin'izao hoe fametrahana ny gouvernemanta vaovao zao fotony miapaka any amin'ny sosialim-bahoaka raha teo zany misaotra tompoko a toy izay ihany koa mena 2 minitra toy izay Hilda maranana ny fiarahana tamin'ity anio ity za moa mpanao politika dia zay lafiny zay no hitondrako azy hoe ny fiheveran'ny malagasy fa ny sosialy dia tsy politika dia ny fahamorana amin'ny famiravirana ny malagasy tao anatin'izay dia nahatonga n'izao olana be zao nahatonga n'izao antsana ngeza be ny latsahan'ny fari-piainan'ny malagasy ankehitriny izao ny zavatra tiako ampitaina dia hoe ho an'ny mpanao politika dia tokony manana scrupule mba tokony hijery sy tena maly ary anana finiavana ama ny olana ara-tsosialy ny olona fa amin'izao fotoana izao rehefa indraindray eny ianao mahita hoe bon efa tsy misy tsony izay scrupule zay dia aleo mamolavola olona sy ao anatina antoko izay afaka manana foto-kevitra sy manana faharesen-dahatra hanavitra ny Madagasikara dia tiako ampitaina amin'ny malagasy hoe okizay le fiheverana hoe ny politika dia any mpanao politika ary tsy miatraika ny anaty vilany ary tsy mampiova ny fiainanao andavanandro na manao politika ianao na tsy manao politika fa rehefa nanaiky an'izay isika ka tsy mitaky tamberina andraikitra tamin'ireo olona ny fidiana sy nomena fahefana dia latsaka lalina dia efa any ambany any tsika dia latsa sisa no azo dia izay mihitsy no ataoko hoe fotoana izao hiverenana hieritreritra hirotsaka ao anatin'ny politika ny firotsahana ara-politika tsy midika hoe milatsaka ho fidiana ihany fa na mandray andraikitra ny anatin'ny fiarahamonina amin'ny fanabeazana ara-politika ny olona na ny fandehanana mifidy na ny fiambenana ny vatonao any anatin'ny birao mpifidianana isan-karazany satria ty taona ity dia tokony mbola hisy fifidianana maromaro mandeha dia rehefa vitanao zany
tsy ataoko hoe efa nandray anjara ianao amin'ny fanatsarana ny fitantanana ny Madagasikara, izay fanatsarana ny fitantanana izay a mitondra makany amin'ny fanatsarana ny fiainana, satria ndresahana teo no hoe ny parlementaire ave manao ny famolavolana ny lalàna ny teti-bolam-panjakana arak'izay fa ilain'ny vahoaka, fa toy izany ihany koa na ny eny anivon'ny commune aza, ny conseillers municipaux, ny mpanolontsain'ny tanàna ve mamolavola ny zavatra rehetra ao araka ny filan'ny tanàna tsirairay avy. Dia anjarantsika no mandray andraikitra mba hialana amin'izay. Isaorana ianareo miravavy tompoko nanaiky vahiny teto amin'ny fandaharana aloresahana tamin'ity anio ity, fandaharana faharoa ihany koa tamin'ity taona ity dia niresahantsika betsaka mahakasika an'izay sosialim-bahoaka izay mametraka ny veloma mandrapafa. Velomary. Izay no marana ny fandaharana amin'ny manaraka indray hitondra loha hevitra hafa indray isika tao anaty fandaharana aloresahana veloma tompoko.